Andro faefatra amby roapolo indray isika androany atao anatin'ny 20 andro fiaraham-bavaka. Fifaliana ho anay hatrany tafaraka aminao amin'izao androany izao. Andeha hiaraka hivavaka isika mialohany hanomboantsika ny fandara. Rainay tsara indrindra izany an-danitro. Mbola tsy mitsahatra misaotra anao sy midera ary mankalaza ny anaranao izay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay ary tsy takatry ny saina ny fandaminana ny fiainanay. Manaraka ny andro faefatra amby roapolo indray izay amin'ity andro ity, dia engany ny fanainao masina na zavatra ny fisainanay ahafahana mandray ny tianao ambaranay amin'ity mety. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iresaka indray zany isika ny amin'ny lohahevitra anankiray izay miresaka ny ara-panahy. Ny ara-panahy. Izao no ambaran'ny ohabolana toko 2:12. Ohabolana toko 2:12. Fa Jehova no mpandanja ny fanahy. Fa Jehova no mpandanja ny fanahy. Ny taridana teo aloha dia manambara fa raha miresaka ara-panahy dia mahakasika ny saina izany. Toy izao no fanambaran'ny Baiboly. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Korintiana 1:2:10. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Hoy ny fanambaran'i Ellen White. Rehefa misafidy ny sitrapon'Andriamanitra ny olombelona mpanompony sady manana toetra mifanaraka amin'ny an'i Kristy dia miasa amin'ny alalan'ny taova sy ny fahaiza-manao ananany Jesosy. Zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra ny namorona olombelona sy namorona saina. Nahary olombelona izy mba hahatonga ny fahaiza-manao rehetra ao anatiny ho tahaka ny fahaiza-manaon'ny sainy avo indrindra. Fa ambonina manahoana ary arak'izany ny toetran'ny olona manam-panahy. Hoy manaraka ny fanambaran'ny Baiboly mahakasika ny ara-panahy. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Korintiana 1:2:12. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Miresaka fanahy roa io andininy io, dia ny fanahin'izao tontolo izao sy ny fanahy masina. Ny fanahin'izao tontolo izao dia miasa ao amin'ny nofo izay maneho ny tontolo ara-nofo. Izany dia miseho amin'ny fanapahan-kevitra anatanteraka ny filan'ny maso, voasintony zavatra manaitaitra izay jeren'ny maso sy ny feo enon'ny sofina. Ny filan'ny nofo fitsiriritana mampilendalenda misarika anapa-kevitra anome fahafapo ny nofo. Manampitrotraka ny rehaka momba izao fiainana izao dia ny zavatra mirentirenty. Izay dia hita ao amin'ny Jaona 1:2:9-10 dia ny zavatra eto amin'ity tontolo ity dia ny filan'ny maso, filan'ny nofo ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Izy hita ao amin'ny Jaona 1:2-9. Ny fanahy avy amin'Andriamanitra kosa dia ny fanahy masina. Hoy ny andininy manaraka izay manamafy
izany koa ny lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona araky ny fanahy. Korintiana voalohany 2:7. Izany koa ny lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izay. Samy ara-panahy no ilazana ny fanahin'izao tontolo izao sy ny fanahy masina. Ny fanahy avy amin'izao tontolo izao dia tsy avy-aty ivelany no miasa, dia avy-aty ivelany azafady. Ny fanahy avy amin'izao tontolo izao dia avy-aty ivelany no miasa mandritra ny saina amin'ny alalan'ny retsika dimy. Ny fanahy masina kosa dia avy amin'ny Kristy izay miditra mivantana ao amin'ny faritry ny atidoha dia ny lobe frontal no ilazana azy. Noho izany dia mifehy saina i Kristy. Izao ny fanambarana ao amin'ny Korintiana voalohany 2:2-5. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay fanan'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no amantarana azy. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanan'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no amantarana azy. Maneho mazava tsara izany ny 7:30 sy ny 8:30 fa misy karazany roa ny kristianina. Ny iray tarihin'ny filany izay ny fanahin'izao tontolo izao no mibaiko azy. Io izany dia azo lazaina hoe kristianina ara-nofo. Aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao, tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao. Korintiana voalohany 2:1-20. Aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao, tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao. Ny iray kosa dia tarihin'ny fanahy masina, io indray kosa dia lazaina hoe kristianina ara-panahy. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Romanina 8:4. Andeha ampifantoka ny sainanao ray manontolo ary saintsaina ny loha hevitra izay nivakiana teo, ny taridalana izay nivakiana teo ka andinika ny tenanao ianao ao anatin'ity feokira ity ary aorianan'izay dia hisaintsaina lalina avy amin'ny fanamalinao ny fanontaniana hitarika anao amin'ny fanapahan-kevitra. Fantana voalohany, inona no atao hoe ara-panahy? Inona no atao hoe ara-panahy? Ny fanontaniana faharoa dia mitarika anao amin'ny famalinan'ny fanontaniana manao hoe ahoana no anavahana ny kristianina ara-nofo sy ara-panahy? Ahoana no anavahana ny kristianina ara-nofo sy ara-panahy? Rehefa saintsainao lalina ny valin'ireo fanontaniana ireo izay mifandraika amin'ny taridalina izay nomena dia anazava amin'ny sainanao ny fanahy masina ary hitarika anao amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny famalianao ny fanontaniana hoe inona no tokony ho atao, inona no tokony ho atao. Ary izany fanapahan-kevitra raisinao izany ka raha tanteranao avy hatrany dia hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao izany. Manasanao indray hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Ny mpanjaka an'izao famaizinana izao dia mampisavorovoro ao an-tsaina ny fombafomba-pivavahana fotsiny sy ny tena
fiarana tanteraka aminao Jesosy. Angataka manokana Jesosy la elo fanainao masina, anazava ny fisainanay, kanala ny fahadiso-kevitra rehetra, fa tena hiakatra ao amin'ny fenitry ny ara-panahy, dia ny firaisana tanteraka aminao Jesosy Kristy. Koa fehezo ary ny sainay mba hahafahanay tena maneho voninahitra anao eo amin'ny fiainanay andavanandro. Tononona sangatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen.